Vatsimpana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka sy tompoko. Ny voninahitra anao dia hoanao Andriamanitra raisanaka fanahy masina no fitiavanao sy ny famindramponao ka avedina trapa-mijeny zahay tratran-dray izao andro izao. Eny natsanganao ka tahaka ny tsy manan-tsino natrehanao. Famindramponao zany fambelan-kelo ka fiandry tanteraka ary dia fitiavanao mahagaga koa ndreto hoe manome voninahitra anao ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra tsara sady mpanao tsara. Ary dia minoroka ny tongotra masina izay Jesosy tomponay mangataka indrindra ny fanadiovana amin'ny ranao sarobidy ary dia ilay fananao masina mba hiasa sy toetra ty anatinay ho voninahitra ao izao fotoana izao. Mitenena tompo araka ny fombanao vonintsendro izay mpanomponao. Amenaranao Jesosy Kristy ilay velona masina manakilevana Nazareta no zony manisy mangataka sanavaka izany. Aleluia. Amen. Ho amintsika mandrakariva ny fiadanan'ny tompo ry havana, misaotra ny tompo lehibe tsika ny Hafatra fa enina izay omeny antsika avy eo amin'ny lapany vonany. Hoy ny voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Matio 5:5-7. Fa hoy Jesosy, fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna, na dia litera iray na tendrin-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ny tompo tokoa dia mampatsiahy antsika fa ny drafitra izay apetrany dia marina ny fotoanany dia azo antoka ary ara-potoana tanteraka izy. Fa ny tompo tokoa mampatsiahy antsika fa ho antsika zanany malala, fantatsika fa efa nolazainy tamintsika ny antony mahatonga antsika ho ety an-tany. Manana fahatakarana ny anjara asantsika isika, ny tanjona ary ny fomba fijery lehibe kokoa momba amin'ny zavatra mitranga ety ambony tany. Fantatsika fa misy safidy tsy maintsy atao ary raha tsy misy fitaovana azo ampitahaina, ny fanahy dia tsy afaka sady misafidy ny mazava no misafidy ny maizina amin'ny fotoana anankiray, ny tsara sy ny ratsy amin'ny fotoana anankiray, fa anjarantsika na mandeha amin'ny maizina na mandeha mazava, na hanao ny tsara na hanao ny ratsy. Fantatsika fa rehefa nitranga ny ratsy, inona ny zavatra niseho tety amin'izao tontolo izao. Nahoana no tsy maintsy maizina sy ratsy ny zavatra betsaka ety an-tany. Ny tompo kosa dia mampanantena antsika fa tsy ho ela dia ho fantatsika bebe kokoa ny momba ny fon'Andriamanitra sy ny antony nandrafetany izao rehetra izao, ary amin'izay dia hiavana amin'izay rehetra hitanao sy vavolombelona ianao. Eny moa ny titom-pambara amin'izany, rehefa fantatry ny tompo ny fotoana moa dia fantany, fa rehefa fantatsika ka tonga izany fotoana izany dia ho azontsika ny zavatra rehetra ary dia hiavana isika ho vita fihavanana amin'Andriamanitra aloha voalohany indrindra fiandry tanteraka ary ihany koa amin'izay rehetra ao aminy. Tsaroantsika fa Jesosy Andriamanitra iray no nanabe antsika momba ny fomba ampanao ny amin'ny fotoana, tahaka ny nanomanana ny fotoana voatondro hiaonana amin'ny olona anankiray. Ohatra ny amin'izany ny hoe raha manao fotoana aman'olona isika, maharim-potoana ve tsy maharim-potoana isika? Ny tompo dia maharim-potoana ary tsy mba tara noviana amin'izay fotoana omeny. Izay Andriamanitra mahatoky azy, Andriamanitra marina ary mahitsy. Hitan'Andriamanitra mialoha sy nokasainy mialoha ao amin'ny fandaharam-potoanany ary koa amin'ny fandaharam-potoanantsika ireo fisehon-javatra manandanja sasany, fitsarana ary ihany koa izay zavatra lehibe eo amin'ny fiainantsika, ny drafitra samihafa izay petrany amin'ny fiainantsika. Midika inona moa izany? Midika izany fa tsy mandehandeha ho azy ny fiainantsika ety ambony tany, fa misy drafitra izay petrak'Andriamanitra, misy fandaminana izay petrak'Andriamanitra ao amin'ny fiainantsika ary dia mila manaraka izany
antsakany sy andavany isika. Azotsika ataona mbolavola an'izany toy ny mpanao maritrano manao drafitra amin'ny atsipriany momba ny fomba tokony ambolavolana zavatra anankiray mba hahazahoana vokatra tadiavina. Fa ambon'izany nefa ny Andriamanitra dia mametraka ny drafitra avy aminy. Inona no hitranga raha dingana iray ny mpanao trano? Izany hoe raha ny tokony izy tokony hanao izy aloha ny fototra, avy eo ampiakatra ny rindrina sy ny sisa. Fa raha misy dingana izay dinganiny, izany hoe tsy ataony, tsy tanterahany, inona no mitranga? Ho levona ny rafitra manontolo angamba. Toy izany koa ny fihevitr'Andriamanitra ho amin'ny fotoanantsika. Na sarotra ho antsika aza ny mahita ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao, ny zavatra rehetra dia mifandray, ary ny fifandraisana dia tena mazava tsara, tonga lafatra amin'ny famoronan'Andriamanitra azy, amin'ny atsipriany, ka tsy misy zavatra azo ovana. Ina moa ny hevitra izany? Ny hevitra izany dia izao: aokontsika tsy tataitra ka ilaza hoe tara Andriamanitra amin'izao fandaharana manerana an'izao tontolo izao, tara Andriamanitra amin'ny fidirana an-tsehatra amin'ny famonjena izao tontolo izao, na tara Andriamanitra amin'ny famonjena ny fiainana manokana, tsy ry havana fa ara-potoana mandrakariva izy, ary ny dingana rehetra izay napetrany dia voarany, atsipriany, atsakany sy andavany avokoa. Tsarovy ary ry havako fa raha manao zavatra anankiray izay ataon'Andriamanitra alohan'ny fotoana izay voatondro ho an'ny zavatra rehetra, dia ahita fanahy atsipriany maro ho voatontoina ary tandinin-doza ny saraka amin'Andriamanitra izy. Teny amin'ny mandrakizay midika izany fa raha manao zavatra anankiray Andriamanitra dia mitandrina izy. Sao ny fanaovany zavatra anankiray izay dia ho fanariana fanahy an-tapitrisany. Fa matoa manao zavatra anankiray Andriamanitra dia izao mitady ny famonjena ny fanahy rehetra. Ary matoa raha mbola tsy tapitra izao tontolo izao ka tsy mbola mikatona ny tany sy ny lanitra, dia satria maharitra Andriamanitra ary te hamonjy ny olona rehetra, melonika hikatona ny varavarana izay idirantsika any amin'ny lanitra, dia tian'Andriamanitra ho vonjy daholo ny olona rehetra, ka mahari-po sady be fiantran'Andriamanitra te hamonjy ny olona rehetra. Noho izany dia mitady fotoana mandrakariva izy hamonjena ny olombelona rehetra. Azontsika tsara ve izany? Azontsika an-tsaina ve izany fitiavan'Andriamanitra izany? Izay no mahatonga an'Andriamanitra mbola mindra fo amin'izao tontolo izao, ka tsy hiverina amin'ny fotoana izay ahabetsaka ny olona ho very Andriamanitra, fa mitady ny fomba rehetra hiverina ny olona ao amin'ny lapany vonany ao an-tranony. Sandriavana no antony tsy maintsy hatanterahany fikasana araka izay ny eritreretan'Andriamanitra azy. Ny litera madinika indrindra, ny kapoka kely rehetra izay tsy maintsy tanterahany, ny antsipriany rehetra dia voatenona tsara ao amin'ny lamba ny drafitr'Andriamanitra. Midika inona izany? Midika izany fa voalamin'Andriamanitra sy voarindrany avokoa ny zavatra rehetra, ary ny atsipriany zavatra mitranga eo amin'ny fiainan'izao tontolo izao dia voakarakara'Andriamanitra ary vitany antsakany sy andavany amin'ny atsipriany avokoa. Aokontsika raha tsy hanana atahotra, aokontsika toetra amin'ny fahatokiana, fa Andriamanitra no eo amin'ny fitondrana izao rehetra izao. Ny fanahiny no mahatanteraka izany, mandra-pahatonga ny fotoana ilazany hoe izao ny fotoana, izao no izy tapitra, vita ny famindram-po hiditra amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Endriavana ho azontsika tsy ho ela ny antony zavatra rehetra. Matokia an'Andriamanitra, mino ho azy fiainjo tanteraka. Mandehana mankany amin'ny amboara dia ny lokany hazakazaka. Mantsy Paoly apôstôly iray ihany no mahazo ny loka, fa samy hazakazaka avokoa izy rehetra mba hanatratra izany. Isika kosa ny tokony hatsiaro fa misy amboara izay tratrarintsika, misy
loka ny azakazaka izay vonjentsika. Misy izay fanomezany lehibe izy omen'Andriamanitra ny olona izay maharitra hatramin'ny farany. Ary tany mafy ny finoantsika fa akaiky kokoa noho izay eritreretintsika izao fotoan'izao. Ho hitantsika fa isy fiovana lehibe loka saina. Tsy handiso fanantenantsika noviana Andriamanitra. Ilay miantso antsika ho vadiny. Fantaro fa tsy manapetra ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Eto amintsika tokoa izy mifalia, miala sasatra araka izay fanolazainy tamintsika, mitsiki ary ankalazao ny fiaviany ny mpanjakanao. Amen. Ivavaka sika ravana. Midera sy mankalaza mivoninahitra anao zay ry Andriamanitra raisana ka fany masinao. Enao le miantso any tokoa ho vady, ho hofombady, ho zanaka, ho sakaiza, ho mpanompo tsara, izany rehetra zany no ny antsonao anay. Tahaka ny anak'Andriamaso tokoa, be voninahitra sady tianao, ary dia nomenao indray ankehitriny fotoana fampatsiahivana lehibe fa tokana mantany izahay tsirairay avy. Nataonao sarobidy ary napetraka ao amin'ny seza fiandrianana ny mahazanak'Andriamanitra. Indreto izay ray malalo, indreto zahay resakaiza tsy foy eo, mamerina ny voninahitra ao anao. Ary dia mangataka aminao indrindra, ataovy latsaky anatin'ny fanana lalina izany fitiavanao izany, izany famindramponao izany, izany toerana manokana izay omenao anay izany, mba tonga anay Jesosy ho tena hanana tokoa fanajana izao tenanay izao tempon'ny fanahy masina, hananany tokoa atahotra anao, ry Andriamanitra io, hananany fitiavana lehibe anao, hafanay mitianao amin'ny fanahy, amin'ny fo, amin'ny saina, amin'ny tena manontolo. Ary ny hafana manatanteraka ny sitrako rehetra amin'ny androm-peny rehetra. Sora tompony izany, petraka ampiaratananao izay andro misokatra izao, petraka ampiaratananao ty andro ity, petraka ampiaratananao ny minitra anay sy ny segondranay, ny oranay, ny andro ny rehetra, eo ambany fitarian'ny fainao masina, mba ho voninahitra amin'ny fendry tanteraka Jesosy mba ny rehetra, ary dia ho sasan'ny teninao isan'andro zahay, ka tanteraka izay sitraky ny fonao amin'ny lafiny mpiainanay rehetra, misaotra Jesosy. Ao ilay mipetraka ambony seza fiandriana sy ny zanak'ondry, ny aja-mahaboninahitra anao hatramin'ny taloko mandrakizay, fa amin'ny kosa ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny hery ary koa ny fampiraisana avy aminao fanahy masina. Alleluia. Amen.